fitantanana ny tanàna mitoy ny asan'ireo be ny tanàna sy mpanolontsaina hoy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana. Campus universitaire à Katsoin 10 andro tsy nisy rano. Fandehanana any ivelany 570 isanjaton'ireo tanora nahazo diplôma any ivelany tsy te hiverina eto Madagasikara. Alakamisy 20 janoary 2024 manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra mpanaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'izao alina izao. Tonga soa ianao ato anatin'ny fotoanany fampalalam-bavao asaiko ampanajana sy ampitiavana ianao anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovany politika avetrany miomana amin'ny fanavotana firenena isika miainga amin'ny fanarenana ny renivohitra izany. Izay nambaran'ny filompanorona ny Antoko-Tika Madagasikara raha ny ona manokana tamin'ireo mpitarika ny Antoko-Tima ao anatin'ny boriboritany voalohany tenany tamin'ity androany ity. Mitaky andraikitra avy amin'ny rehetra nefa ny fanavotam-pirenena izany ka voalohany amin'izany ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana hoy ny nambarany. Tato-pavaony Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Ankoatra ny fiainan'ny antoko sy ny fanomezana toromarika mba ananana antoko matanjaka eto amin'ny firenena dia voaresaka nandritra ny fiaonana teo amin'ny filomarika Ravalomanana sy reto mpitarika ao amin'ny boriboritany voalohany reto ny dingana atrehan'ny Antoko-Tika Madagasikara. Mazava ny afatra avy amin'ny filomarika Ravalomanana fa miomana hiatrika fifidianana rehetra manaraka eo ny Antoko-Tima. Fa mbola andeha an-dalantsika, aza matahotra nareo, aza misarasala nareo hoe ahoana ndray ary ty teo nisy fifidianana izay filohan'ny republika tsy nandray anjara tsika nahazo toromarika. Eto aloha dia makasitraka nareo nanaraka tsara izay toromarika nomeko izay hoe tsisy mandeha mifidy. Nisy ihany satria fa zatra mifidy hatramin'ny ainany, hatramin'ny rahantsika dia tena nandihy izy tsy hametsiny reny ary makasitraka an'izy ireny aza voatsara ny olona inona ny antony tsy naneketsika ny reny fifidianana tamin'ny taona 2016 novambra iny satria natao amboletry reny fifidianana tsy marina fa fifidianana tanila ary efa nilaza natao fantatra izao rehetra zao hoe satria tsy mazava aminay ary tsy voalaza fa hoe tsy voaja mihitsy ny voalaza ny lalam-panorenana fa zay natonga anay hoe atsahatra aloha ny fanaovana fampelezan-kevitra ary hatramin'ny fara zay dia nilaza fa hoe tsy handray anjara. Fa ny toromarika omeko amin'ity dia izao élection de proximité ty hoy aminareo, mila arindra tsara ny fomba fiasa ary finoana raha anasa nataontsika ka mino sika fa andresy ary mananteny tsika fa ano araka izay azo atao mba azahoantsika izay maro anisy izay averina sy amafisina fa tanjona iarahana manatanteraky ty tanjony ty dia ny fanovanana ny Madagasikara mba ho tany tandalana, mba ho tany anjakan'ny fandriampahalemana sy fanajana ny zoma olombelona ny olombelona. Fa raha hitatsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao voalaza n'ireo haino manjery sy ny gazety fa tena mamao fady tsy hitantsony izay teny itenenana azy fa ohatrany tsy hainy ny ainan'ny olombelona. Manana drafitra ho fanarenana any Madagasikara ny Antoko-Tima ary voalohany amin'izany ity renivohitra Madagasikara ity. Tsy mendrika ny mponina Antananarivo ny zava-misy manoloana ny fako sy ny fahapotehan'ny tanàna. Mila olona tena mafy azy tsara Antananarivo ho hiatrany ny nambarany. Jereo anie olona mitsindroka fako ery jereo anie reto fofona iainany dia hijanona amin'izany vetsika ka le atao hoe élection de proximité hifidanana be ny tanàna ny tompona andraikitra ireny ninona fiteny be ny tanàna taloha malala tsara ohatra ninona ny responsabilité eny sy ny rôle zoeny zany be ny tanàna zany fa tsy be ny tanàna mandehandeha tseroa fotsiny fa tsy be ny tanàna matsiaro sy mahita tsara ny fiainan'ny vahoaka eo aminy, misahana ny andavanandro ny fiainan'ny vahoaka malagasy raha tena be ny tanàna marina izy ary solombavam-bahoaka ihany koa izay mitondra amin'ny feon'ny vahoaka solo tena azy eo amin'ny famolavolana ny lalàna izay tokony lalàna ho raisiny. Mazava ny toromarika mila misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana indrindra fa ireo mpikatroka tima rehetra adidy lehibe ho an'ny hoavin'ny firenena izao ohatra ena izao koa tsy tokony ho atao antsiramina ny rehetra mba ho avin'ny taranaka faramandimby
ho iantrany ny filoha Marc Ravalomanana. Hitany rehetra isoratra anarana amin'ny lisym-pifidianana satria de foy lay fotoana afanana zany ary mahagaga ary nahagaga anay hoe zao vao misy ny fanentanana atao hoe tokony anova sy anatsara andreo lay lisym-pifidianana raliny zany révision annuelle ny liste électorale ka manentana ny voaka malagasy rehetra mba samby isoratra anarana fa atao mpifidianana izy ty tsy eto premier arrondissement ihany fa eto Antananarivo amin'ny CUA eto Antananarivo Analamanga manerana Madagasikara rehetra zo sy adidiny mifidy ary tsy maintsy atao izay ampiakatra ny taux de participation mila mafisina ihany koa ny fanaraha-maso ny anarana rehefa avy eo satria misy de misy tokoa reo olona ato amin'ny tokontsika zay efa nisoratra anarana kanefa tsy voasoratra ary amin'ny lisym-pifidianana farany ery ka de manantena aho fa aendolo reny malagasy rehetra ary anaraka izay toromarika izay nao mafisiny fa tsy toromarika ho an'ny mpikatroka timma boriboritany voalohany irery izao fa toromarika ho an'ny mpikatroka rehetra manerana any Madagasikara sy ny vahoaka malagasy. Arak'izany dia mila manolotra volavolana datim-pifidianana kominaly sy ho an'ny governemanta ny voameram-pisana ny fifidianana na ny eo anivon'ny CENI izany. Ankilan'izay ny ben'ny tanàna no tsara toerana manohy ny fitantanana mandra-pahatonga ny andro ny fifidianana. Izy ireo no efa nomeny ny vahoaka fitokisana ary manana ny fahefana feno amin'ny fampandehanan-draharaha ka mila mandraindraikitra na ny governemanta na ny CENI araka izao fanadihadiana. Nataony avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala izao. Mandrigna commune manerana Madagasikara amin'ny fampandehanan-draharaha iny fotony. Ny 12 janoary teo no makaty no efa tsy afaka manao na inona na inona intsony ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolo-tsaina izay erin'ny fitantanana iny fotony. Andrasana omaly nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay fanapahan-kevitra mikasika ny commune. Tsy nisy nefa izany, samy nanginana ny governemanta na ny CENI amin'ny fanolorana ny datim-pifidianana communal sy izay ho toy ny raharaha eny anivon'ny commune. Mila miantsoroka ny andraikitra sahany ireo rehetra voakasika amin'ny fanaovana ny fifidianana faran'izay aingana. Manana anjara amin'izay aloha ny CENI izay ataontsika hoe manolotra an'ilay tetiandro izy aloha anatin'iny satria izay voalaza ny lalàna hoe rehefa tapitra ny fe-potoan'ilay mpitondra isaky ny ambaratongany eo dia manolotra proposition ao anivon'ny gouvernement. Anisany anankiray fanairana izay rovina ny tapitra ny député, rovina ny tapitra ny ben'ny tanàna izay efa tapitra io ataontsika hoe ny eritreretina hoe tokony ohatry voatonga ny fanendrena ny ataontsika hoe io minisitra raha ny eto Antananarivo renivohitra dia efa tokony ataorianana iny conseil des ministres ataorianana iny dia efa tokony voaka ny PDS zany tao anatiny. Raha nitatitra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly dia isy ny fikitihana ny lalàna 724 tsipika 420 tamin'ny 14 septambra 724 mikasika ny fidiram-bola ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny fomba fifidianana, ny fomba fandaminana sy ny fomba fiasa ary ny anjara andraikitra ireo mpitondra ny fotony. Manambana ny tetika amin'ny fametrana ny PDS amin'ireo komuna manodidina ny 3,9 araka ny tatitra farany. Tsy vahaolana ny fametrahana PDS hitatana ny commune hoy ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Ireo olom-bo fidiana no tsara toerana amin'ny fitatana ny commune misy azy avy. Miainga avy any amin'ilay ataontsika hoe kena fa nisy fanovana ilay natao ny amin'ny décentralisation anatin'iny fa atao hoe izay no tsara kokoa. Ny PDS manko mifetra ihany ny andraikitra sy ny anjara asany ao anatin'iny. Izay ny voafaritry ny lalàna. Tsy afahana manao mety ny fampandehanan-draharaha ihany. Tsy afaka manao n'ilay ataontsika hoe na dia ny ezaka amin'ny fampandrosoana zavatra anakay mandray ohatra antsika fotsiny io moramanga jerentsika miara-mahita PDS hatramin'izao inona ny zavatra misy avomiary na dia misy ataontsika hoe fa matsimbola mety avany amin'ireo ilay mpiara-mombonantoka reo tsy afaka miasa an'izay satria PDS mipetraka eo anatin'izay. Tena mamaky andrindra dia hoe ahoana ny irosoana ao anatin'ilay fifidianana mba hananana ilay ataontsika hoe verina amin'ilay ataontsika hoe fitondrana tsara tantana lesy anatin'izao. Manao rano lava ny fanairana ny CENI sy ny governemanta amin'ny tokony irosoana amin'ny fifidianana kominaly. Manohy ny be marenina ataony ihany anefa ny tompon'andraikitra isan-tokony.
Amin'izay vaovao izay hatrany tsy vahaolana ho an'ny fampandrosoana ny fametrahana ny delegasiona manokana hitatana ny commune. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana fifidianana ben'ny tanàna ihany no tokony atao. Hoy ny pahy ny fitatana andraram-panjakana Andriamatoa Fataberary Andriamanantsoa tamin'ity androany ity, anao mafisiny nandritra ny fanazavana izay natony fa olana maro lafy ary fikatsoana maro no ateraky ny tsy fisina ben'ny tanàna maro toerana amin'ireo commune anarivony misy eto Madagasikara. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Rehefa banga nandritra ny 2 volana teo eo ny toeran'ny ben'ny tanàna tany amin'ny taona 2024, izany hoe tapitra ny volana septambra ny fehim-pitompiasana ireo ben'ny tanàna, kanefa ny fifidianana volana novambra vao natao dia namoaka fanapahana ny fitsarana avo mba lalam-pandrenana tamin'izany. Nanohy ny asany mandrapahatonga ny ben'ny tanàna vaovao fidim-bahoaka ireo ben'ny tanàna amperinasa, izay no voarakitra ilay fanapahana taoriny ny fangataham-panazavana nataon'ny Prime Ministra tamin'izany. Nivoaka niaraka tamin'io fanapahana io ny daty anatanterahana ny fifidianana, na dia efa tany amin'ny volana Aogositra tany no tokony miantso ireo mpifidy ny fanjakana ary namoaka ny tetiandron'ny mpifidianana ny zeny. Ny zava-misy hatreto aloha nefa tsy mbola misy resaka na isy na tsy isy ny fifidianana ben'ny tanàna, kanefa mitarika olana maro lafy eny anivon'ny komine tsy fandraisana andraikitry ny fanjakana. Ny lalàna raha teo mametra fa tsy azo atao ao anaty fotoam-pahavaratra ny fifidianana. Arak'izany na anitatra ny fepitaon'ireo ben'ny tanàna ny fanjakana na ametraka delegasiona manokana hitantana ny tanàna. Tokony tsy hihoatra ny 3 volana nefa ny fitantana ny PDS ny komina iray, hoy ny administrateur civil Taberary Andriamanantsoa. Tokony raha aloha dia sy 3 mois 6 mois ny PDS. Sarty be ny ampetahana PDS amin'ny komina amin'ny BDB eran'ny Madagasikara, hitady olo PDS ho apetraka amin'izany manahirana. Fa ny mora angamba dia hoe fanitarana ny fitoampiasan'ny ben'ny tanàna fotsiny. Efa fantatry meloany efa ho tapitra ny datin'ny esany, dia tokony efa tany ny fitondram-panjakana dia efa tokony eritreritry hoe inona ny tokony atao. No atao amin'io moa dia zavatra anankiroa ihany, na izy alavaina ny fitoampiasany, na izy PDS no apetraky, na fifidanana no datin'ny fifidanana tokony avoaka ny fitondram-panjakana. Fa ny tena manahira koa ny misy commune sy mbola nisy ben'ny tanàna, commune sisy ben'ny tanàna dia itoy ihany koa zany io rahan'ny PDS ny commune sisy ben'ny tanàna io. Tena ty fitondrana teo fitondrana manahirana sy mijery zany ny resaka fitantanam-panjakana, fa ohatrany mandehandeha ho azy any fotsiny, sy mijery lalàna zany. Ty fitondrana ty zany sy mijery lalàna, sy raha ino zany lalàna misy zany, fa zay eritseriny fotsiny. Zay ny manahirana asika eto. Zao voatendry misy ny ben'ny tanàna Antananarivo, zay amin'ny kapitaly, dia sisy ben'ny tanàna zany Antananarivo amintsika fotoana zao, dia mihenahena eo. Nefa eto ny kapitaly de Madagasikara. Ny fako nefa mivangonga sy mivangonga ary amin'izao fotoana zao. Dia ahoana io? Ka izany rehetrarehetra zany zany manahirana amin'ny resaka amin'ny administration. Olana maro eo amin'ny sehatry ny fitantanana ara-panjakana no ateraky ny tsy fahamarinana toerany komine amin'izao. Zavatoza satria vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny komine ho etrany ny fanazavany. Sy mananaza sony ny signature ny ben'ny tanàna satria lany daty izy. Tena mikaso misy zany raha ampiresaka satria ny ben'ny tanàna any amin'ny fotony ny tena fototsy ny fitondram-panjakana. Ka any zao zany dia tena komine firy 1000 zany tena bloqué ao misy. Zao fitondram-panjakana miazo azo. Zao zany moa dia mbola tsy fantatry hoe oviana ny daty agnanovana ny communal, oviana ny daty agnanovana ny député, mbola sisy raha fantatry. Ny fanjakana ino zany ty fanjakana ty, tena fanjakana manahirana zany amin'ny tena administration. Tsara moa ny manamarika fa miisa 3,9 ny komine manerana any Madagasikara raha ny antotanisany voaka farany taona 2024. Ireo izany dia samy tsy misy pia avokoa ankehitriny.
Mahalona izany resa be rehetra izany dia namoaka ny heviny androany hariva ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana na ny HCC fa dia mitohy ny asany ben'ny tanàna sy ny mpanolotsaina ny tanàna mandrapahatonga ny andro mpifidianana. Anisy ihany koa ny fipetranapetraky ny HCC momba n'ireo tanàna tsy manana ben'ny tanàna. Ny Antsiprian izay avy hatrany eo mirindra tsara ny Tahirinena. Manohy ny asany amin'ny ben'ny tanàna sy mpanolotsaina kominaly na efa tapitra aza ny fotoam-piasany mandrapisy ny mpisolo azy. Apetraka araka lalàna ny filohan'ny delegasiona manokana ho an'ireo komuna sy ben'ny tanàna hoy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana raha nangataka ny hevitra ity androm-panjakana ity ny praiministra lehibe ny governemanta. Ankoatra izay dia tokony ho tanterahana amin'ity taona ity ny fifidianana. Ireo ny teboka ny songadina tamin'ny fanapahana navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny ariva teo. Mitodika eny amin'ny seny araka izany masony rehetra miandry ny fivoahany datim-pifidianana. Izay amin'iny fa tsy misy endrika fitantanana raha raha-mpanjakana mandeha amin'ny lohan'ny eto amin'ny firenena ankehitriny hoy nambarany Tabera Randriamanantsoa ny ben'ny tanàna lany fotoam-piasana tsy ahitana fandraisana fanapahan-kevitry ny fanjakana. Ny governemanta tamin'ny mizara roa izay ho tantanin'ny praiministra fa io ihany koa izay ho sahan'ny filoham-pirenena manokana eto Madagasikara ihany no ahitana fomba fitantanana firenena mizara seza tahaka izao ho hatrany fanazavany raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Mikatso ara-pitantana ny Madagasikara amin'izao ka mila fijoroany ny vahoaka malagasy. Taratry ny tsy fahombiazam-pitantana ny fametrahana governemanta mirazotra na paralele hoy Tabera Randriamanantsoa. Misy ny governemanta Tsay Kristian mifanindry amin'ny governemanta Rajoelina ahitana ireo sekretera-mpanjakana. Raha fitantana na raha-mpanjakana no resahiny dia mibaribary ny fifanitsahana andraikitra na inona ambara ary eto Madagasikara ihany no misy endrim-pitantanana tahaka izao hoy ny falazavany. Ka eto zany zay maha-administrateur civil anazy tena sahiragny misy zao zany ay mieritreritra ny firafitry ny gouvernement io. Ny firafitry gouvernement io zany tena gouvernement sy aomby io. Satria hitanao koa fa misy secrétaire d'État koa zany ho rattachena ana présidence. Ho double zany ity zany ministère tatan'ny présidente ny prémature. Isy fanzeo zany amin'ny administration amin'io satria agnaty amin'ny gouvernement managny politikiny zay ho ataony ary amin'ny présidence koa tonga de satria izy no lehibe manjary ministère lehibe koa na secrétaire d'État tonga de manindry ny aty amin'ny ministère ifanzeo eo ny administration. Dia iny zany texte iny zany no arahana amin'io décision iny ho an'ny gouvernement ve sa ho an'ny secrétaire d'État rattaché à la présidence. Amin'ny administration raha sarotry be moko zio. Amoka zany volavolan-dalàna gn'ary amin'ny secrétaire d'État aty amin'ny ministère koa anao de ifanzeo zany gn'administration sika manomboka eo zany ifanzeo be misy de sisy zavatra amokatry io. Sisy zavatra amokatry io zavatra io ka asika zao zany da firenena tena manahiragny be misy amin'ny administration tena fanipatipaky misy. Raha malagasy tena tiany tanirazany tsy anaiky ny firenena ho voaviravira toy izao. Nankasitraka ny fiombona ny vondron'ireo kandida sy ireo ray aman-dreny ara-drazana ny tenany indrindra fa ny fikasana ny tsy maintsy anaovana fifidianana madio eto Madagasikara. Mila olona tena hitondra fampandrosoana azy amin'ny lafiny maro i Madagasikara fa tsy olona ameny posy sy hizara seza ho tombotsoan'ny olombitsy tahaka ny misy ankehitriny ho hiatrany Tabera Randriamanantsoa. Afa-tsy fantatra mazava ny fampandrosoana entina hitondrana ny firenena atao fombafomba fotsiny ny hitondrany Tsay Kristian ireo tetika entina anatanterahana ireo asa vinavinain'ny filoham-pirenena eo anatrehan'ny solombavam-bahoaka amin'ny alatsinainy ho avy izao. Ankoatra izay dia maro ihany koa ireo foto-drafitrasa-pambolena iankina ny aim-bahoaka sy ny tatsa any aloatra mangoroany no simba vokatry ny oram-benikija sy ny tsy firarahiny ny mpitondra ireo tantsa ireo izay teboka izay no songadina atao anatin'ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny Antsiprian eo amrindra tsara ny Tahirinena. Mandeha anjamba ny atretin'ny fitantanana ny firenena tsy fantatra mazava izay drafitra hitondrana Madagasikara amin'izao fiam-piasana faharoa ny Andry Rajoelina izao. Ilay lazaina fa UM tany am-boalohany aiza tsy hita izay nantsavonany hoy ny solombavam-bahoaka Mamy Rabenirina. Fanontaniana mipetraka dia izao.
mifototra amin'inonareo andrasantsika moa zany valin'zay amin'ny herinandro mandrasantsika valin'zay satria irahantsika mahalala fa aso faniry aitsio ara diso fa hatreto tsy maheno hoe inona ny drafipampandrosona i fitoran'ny asa sy ny vina ty reto mpitondra ny fanjakana am'izao fotoana zao reto saroantsika tsara tamin'ny mandaty eo aloha lazaina ny IEM fa tapitra ihany le mandat fa tsy mivoaka lay PEM izay anatanterahana azy le PEM mantsy plan dika lepe tsy aivina ihany samy matadiditsika fa tsy aivina ihany ary amin'ny maha-plan azy ao koa no misy ny drafitra fa tapitra ihany le mandat fa tsy voaka mihitsy le plan na de nisy karazana lanonana ra tamin'ny faraparan'ny mandat iny izay modina anehoana hoe hamoahana an'le plan kanefa rehefa jerenao le lanonana tsy famoahana an'le plan zany iny tao e tsy famoahana an'le drafitry ny fanatanterahana le IEM zany tao de eo zany le baraingo mipetraka andrasantsika hoe mifototra amin'inona ndray zany pirofony tsy fahaizany mpitondra atao anatin'izay taona maro nitondrany izay ny fampiteha ny fototra vitrasa iankina ny embahoaka indrindra fantatsa any aparafaravola sy ambatondrazaka any ka vao avy ny orana dia misy hatrany ireo fifilovaky any ka dibitrano sy feno atsanga sy fasika ary fotamandrevo ireo tambary fitopolo isanjato eo zao ny velara-tany vita ny resaka tanimbary ka dia mbola ao anatin'ny asa fa ny zavatra mampalahelo namana faniry dia ny tontolo ny fanajarianan'ireo lakan-drano na ny barazy dia tsy nisy tanteraka tsy nisy fanamboarana ka dia zarara nisy any ranonorana reny fitondrana avy amin'Andriamanitra zay ka dia io aloha zany ny mampiroborobo ny any amin'ny distrika Ambatondrazaka moa dia misy fefilo vaky maro samihafa tondra-drano marika zany fa tsy fifehezana ny toro-drano maro samihafa eo anivon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana fandarana miara-manonja moa dia arainao isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora eto amin'ny MBS sy Radio Mada ary ny tambajotra tserasera ny MBS, YouTube sy Facebook. Afa mahalona kosa ny raratany ao Pamangoky dia laza ny filoha-hevitry ny fima eto Antananarivo tamin'ny tiandroany ity fa misy mikasa isambotra ny tenany. Misy ihany koa ny fanerena azy andiso ny vavona voakany Ampahibemaso sy ny fanesorana azy tsy tazona ny andraikitra mafiloha-hevitry ny fima azy intsony. Tsy amitra amin'ny tolona efa natao nefa ny fima na eo aza izany rehetra izany. Ho nambaran'ny Eliara-Pivahiny raha niresaka tamin'ny Germain Mejanary sy Manora Andriamalala. Na inona ny zava-misy seho eto dia tsy emitra amin'ny tolona efa natomboka ny fikambanana Masikoro eto Antananarivo momba ny raharaha Bamangoky hoy ny filoha-hevitry ny fikambanana Masikoro eto Antananarivo. Fantatra fa iarana fandrahonana fisamborany i Eliara-Pivahiny raha toka tsy mandiso ilay voavoana voakany momba ity raharaha ity. Raha ny fantatra dia jeneraly iray no ao ambadika izay fandrahonana izay. Aina mety ho tafiditra miaraka mikotroka ny fakana ny tanin'ireo mponina mivelona ao Bamangoky miaraka amin'ilay ministra iray vaovao notendrena teo ity manamboninahitra ity raha ny fanadihadina. Ny hevitro zany amin'ny filoha-hevitry ny fikambanana no etiko eto andrano zay fitenirana ny birao eto Antananarivo dia mazava hoe voalohany tsy hanao mihitsy ny tenako amin'ny alalan'ny fikambanana Masikoro eto Antananarivo an'izay démenti zay satria fantatray niady ataonay ary fantatray ny zavatra resahanay. Ny faharoa mahakasika ny hoe fametraha-pialana amin'ny tsy filoha-hevitry ny fikambanana Masikoro eto Antananarivo dia apetrako hoe ny birao no nametraka amin'io tamin'ny alalan'ny assemblée générale ho filoha-hevitry ny fikambanana Masikoro eto Antananarivo fa tsy misy idiran'ny bureau national zany zay satria manana satany manokana ny eto Antananarivo. Ny farany mahakasika n'ilay fisamborana dia mazava ozy hoe ilay izy tsy fantatray ny zavatra miresahanay ao anatin'ilay izy mieritreritra ampisambotra ilay jeneraly anankiray sy namany eo anivony gendarmerie zany satria za tsy mety manao démenti namako ny birao ray miaraka amiko amin'ny fikambanana Masikoro koa eto Antananarivo tsy mamela hiala dia ozy hoe ninona zany ho ataonareo ao anatin'ilay izy na hampisambotra nareo na hanao inonareo dia ozy hoe tsy miova
izahay amin'ny zavatra resahanay fa tsy afaka hanao démenti ary tsy ala ihany koa ny tenako satria mitazonahako ny membre de bureau eto Antananarivo dia tsy afaka ny ala satria safidin'ireo amin'ny alalan'ny fifidianana no manala na mitazona fa ny fanapahan-kevitra zany dia hoe tsy miala ka ozy aho hoe ho an'ilay tompona andraikitra zay mahatsiaro voakitika ao anatin'ilay izy anao an'le fampisamborana dia ozy hoe safidinareo zay no mafisy ny Eliarabe vahiny fa misy ny fampiatsona natao teo amin'ny telotonta dia ny mpikambana ao amin'ny FIMA ny ekipan'ny governorany ny faritriny ary ny ekipan'io general io ka teno nilazany ilay general tamin'ireo mpikambany FIMA eto Antananarivo fa tokony anao démenti ny FIMA momba io raha io raha ny fanazavana nataony hatrany. Le izy zany le fivoriana dia misy ny ampahany avy any amin'ny ministra, misy ny avy any amin'ny gouverneur-na Atsimo andrefana, dia misy ihany koa ny aty aminay amin'ny fikambanan'ny Masokoro eto Antananarivo na ny FIMA zay mariako hoe ny tenako manokana tsy nampahafantarina n'le fivoriana ary tsy natsono tao anatin'ilay fivoriana nefa ny andro tokony fivoriana zany dia ny tenako ny voaresaka tao amin'ny maha-filefitry ny fikambanan'ny Masokoro eto Antananarivo ny tenako ny zavatra ndresahana tao zany sy ny fangatahany ny ary ankilany dia ny hoe mitaky amin'ny fomba rehetrarehetra anaovako démenti zany tany zavatra nylesahany fikambanan'ny Masokoro eto Antananarivo zay ny tenako no mitondra ny resaka amin'ny maha-filefitry ny fikambananako. Ny manaraka zany dia ny hoe ny fanerena ihany koa ametrahako fialana tsy ho filefitry ny fikambanan'ny Masokoro eto Antananarivo ary raha tsy manao an'izay zavatra anankiroa zay zany ny tenako dia ny hoe hiafara amina fisamborana le izy zay eto aloha dia mariako tsara fa le olona vonina mpisambotra zany dia tompona andraikitra anankiray generaly ao amin'ny gendarmerie zay mariako hoe naviany atsimo ihany koa izy io Masokoro ihany koa izy io. Raha tsy ahivina dia tany mirefy 10,000 hektara no misy mikasa aka amin'ireo mponina ao Bamangoky ka isan'ireo anarana voatonina tamin'izany ny ministra iray izay vao nitendreny raha ny fanazavana nataony ity filolefitry ny FIMA eto Antananarivo ity ihany ka izao tonga amin'ny fandrahonana fisamborana izao ny raharaha andrasana ny toy ny vaovao. Vaovaon'ny fanabeazana mironona betsaka amin'ny fampandehanandrarany teti-bolan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena mila omendanja nefa ny fampitaovana ny sekoly na miankina na tsy satria izy ireny no miantoka ny hoavin'ny zaza malagasy ikorosofana hatrany ity sehatra ity raha tsy tafapetraka izay fampitaovana ny sekoly tsiraray avy izay avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Sara-pisoratana anarana mampitaraina ireo ray aman-dreny fampitaovana sy kojakoja samihafa tsy misy intsony ny tsy paipaika andaovana ny karaman'ireo mpampianatra framina mampikaikaiky ireo ray aman-dreny mampiana-janaka iny anivin'ireo sekolim-panjakana ireo zavatra rehetra voatanisy ireo miampy ny tsy fahampian'ny W zany raha mbola tsy voavany tsy fahampian'ny efitrano fianarana ka mampivoajamala ireo zaza malagasy any amin'ny faritra lavitra andrina rehetrany eny na hatreny andrenivohitra aza nandalo sedra mafy ny fanabeazana tato anatin'ny 10 taona farany misavoritaka ny fitonam-panjakana amin'ny fiampisitrana ny ankizy malagasy fampianarana sy fanabeazana manaraka ny leta sy ny kalitao. Hita moa teo ny droit iny efa hitatsika moa zany ampabe maso iny hoe tsy araka fanjakana tsony ny fampitaovana papierasy ny sisa amin'ny sekolim-panjakana dia nasiana nandoa karazana ny droit moa zany sa inona ny fomba fiteny anazy ihany ny ray aman-dreny mpianatra dia io indray kanefa hitatsika hoe W hoe zany raha jerena dia hoe ho ampidirina koa hoe zany ao anatin'izay zavatra zay zay tsy fantatsika hoe ny ray aman-dreny zay hoe zany no asiana hiantoka ny seza sy latabatra hipetrahan'ny ankizy amin'izao fotoana izao dia eo ny jerena mila jerena mihitsy ny hoe fampianarana ny tena ho avy ny firenena dia tokony ihany tokony hoe jerena mihitsy zany ny teti-bola atokana amin'izay fampianarana izay. Tsy ampy ampivelarina ny fanabeazana ny teti-bola natokan'ny fanjakana ho an'io sehatra raha oharina amin'ny anivelany hoy ny mpahay fiarahamonina. Miompana bebe kokoa any amin'ny karama ny fitsinjarana ny teti-bola tamahatonga ireny antso ireny. Mety hoe be dia be le budget fa raha jerentsika amin'ny oharina amin'ny fampiasam-bolan'olona any ivelany zany amin'ny resaka fampianarana tsisy dika ny budget ny ministera io fa le izy hoe tsy mibetsaka raha oharina amin'ny antsika eto
ary ny akamaroany io arany a raha fijeriko anazy mbola karaha mampampianatra sy ny sisa resaka fampandehanatra raha zany fa tsy lesaka tena hoe investissement amina infrastructure sy ny sisa be de be raha fijeriko anazy de tsy gaga zany ary le fitenenany alisy no ahitanao taratra an'le zay zavatra zay mino fa tsy de zazakely ihany izy a fa avaoapoly izy a ohatrany atsiarovako ny zavatra nresahan'le mpampianatra taria maneva frantsa teo a ny olona ohatran'ireny mamoaka zavatra oapo de mety io mihitsy nytaratra nyzao mihitsy hoe tsy afaka anana ny vola io zay ratsy tolotanana sy ny sisa sy ny sisa. Mbola latsaka ny 400 ihany koa anefa ireo mpampianatra mahafiny fampianarana sy ny taranja ampianarana ary tsy misitraka fanofanana avy amin'ny fanjakana eny amin'ny ambaratonga fototra araka ny tatitry ny banky iraisam-pirenena. Tsy ireo ny amin'ny sehatra miankina amin'ny fanjakana ihany no manana olana fa mahatsiaro tena atao ankilabao ihany koa ireo sekoly tsy miankina amin'ny resaka fampiofanana. Ireo tsy miankina nefa dia manana anjara toerana lehibe ihany koa amin'ny fanabeazana sy ny fampianarana ho antsika eto Madagasikara. Na dia ny formation io ara dia andoavam-bola io kanefa ny amin'ny tokony izy hoe tokony samy sitraka daholo an'izay formation daholo zay a na ny sekoly tsy miankina na ny sekoly a miankina fanjakana. Ny teny ny fanjakana hoe misy formation ary kanefa ny a tsy maintsy andoavam-bola. Tianambara zany hoe tokony tsy atao ankilabao ny sekoly tsy miankina raha satria ny sekoly tsy miankina ny tena manampy bebe koa ny fanjakana satria mbola vitsivitsina ny sekoly miankina fanjakana dia tena indrindra amin'ny resaka fampitaovana, resaka boky sy manuel maro samihafa. 7 isanjaton'ny zaza malagasy 9 hatramin'ny 10 taona ny tsy mahay mamaky andininy tsotra na efa nandiha ambaratonga fototra azy araka ny tarehimarika ny banky iraisam-pirenena ihany. Manaporofo ireny tarehimarika samahafa ireny fa mitotonga nary anjorom-bala tanteraka ny fanabeazana ambaratonga fototra. Fanapahan-kevitra sy finiavana no andrasana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fametrahana politika matotra hanavotana ny sehatry ny fanabeazana. Raha tiana tokoa ny hanavitra azy satria fitaovam-piadiana mahery vaika ahazoana manova izao tontolo izao ny fanabeazana hoy Nelson Mandela ary raha tiana hompitihana ny firenena iray tsy mila ady fen'ny ramandrika sy amonoana olona fa ny fanabeazana no mpitehana ary atao izay anjakan'ny kolikoly ka afaka ataona vitsy dia hobadiny ankamaroan'ny mponina ao aminy ary ireo mpangalatra no hitantana ny raharam-panjakana ary dia maro ireo ambabo ilay firenena amin'izay fotoan'izay hoy ny Oracle Olkendry Sinoa. Araka ny rahantsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo fa dia 10,000 isan-taona ireo tanora malagasy lasa mandrato fianarana any ivelany ary ny 570 isanjaton'ny ireo tanora nahazo diplôma any ivelany no mikaroka ny fomba rehetra tsy hiverenana intsony eto Madagasikara araka ny salanisa izay nivoaka. Tsy manana ny politika hitazomana ireo manampahaizany sy ny tanorany ho fahatry ny fampandrosoana i Madagasikara misongadina loatra ny tsy fanomezan-danja ireo sokajin'olona ireo eo amin'ny sehatry ny asa ka mahatonga ny fitadiavana lalana ivoaka a Madagasikara miroborobo amin'izao fotoana izao. Adidin'ny mpitondra nefa ny mitazona azy ireny mba ho tombotsoa ny firenena ho hatrany ny mpahay fiarahamonina ny resaka tamin'ny avitra sy lehibe sy Andry Rakotomanala. Manana olana goavana amin'ny fitazonana ireo tanora malagasy vao navita fianarana ijany eto an-tanindrazana hitondra fampandrosoana ny firenena isika eto Madagasikara. Ny taona 2022 70 isanjaton'ireo tanora vao nahazo diplôma no tsy mahita asa araka ny tatitry ny ministeran'ny asa sy ny fampananana asa. Izany anefa mitarika zavatra maro. Lalana iray hitan'izy ireo ny fiovoahana ny faridranomasina Madagasikara. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana ohatra dia tanora malagasy 5,000 isan-taona no lasa mandrato fianarana any ivelany ary ny 570 ireo nahazo diplôma dia mitady ny fomba rehetra tsy hiverenana intsony eto an-tanindrazana. Fomba iray iverin'izy ireo fa ahafahany manova ny fiainany sy mitondra fanatsarana kokoa amin'ny filana samihafa ny fifindra-monina sy miasa any ivelany izay manome ny lanja kokoa ny maha-olona ankoatra ny fahaizany any amin'ny firenen-kafa. Miasa ianao Maurice mamboly ianao mamboly ny asanao asaina mamboly ny zavatra zany na zavatra ohatr'izany na mikarakara zaridaina manana trano ianao manana karama angamba ny 4 amin'ny karama farany ambany aty na 3 nefa le asa zany amin'le asa aty amintsika aty dia raha mijanona eto izy dia ozy ny eritreriny hoe za zany anao sécurité ny diplômako baka ohatrina ny karamako inona ny risque azo
de jereo tsara fa tsy mitovy zany de azo tsara mihitsy zany efa maninona le olona no misafidy ho any velany zany aloha am'izay amin'ny lafiny physiologika misy fitantanana mazava mihitsy ny amin'ny lelantsika hoe capital humain afaka mianatra ianao ary terena mihitsy ary ianao hianatra satria ivoatra ianao zany ao anatin'ny sehatrasa zay misy anao aty Madagasikara ianao raha mpamafatrano ianao nidiranao teo de mpamafatrano ny afatesanao eo satria politique sociale ny politique éducative anjareo tena mivelatra tsara fa ny lafiny anankiray faharoa koa indrindrandrindra fa raha ho an'le olona manamanampaisana zany de mbola miampy hoe de miany olona asiny ianao amin'ilay zavatra hainao fa rehefa eto ianao de ny eto tsy le zavatra hainao no amezakasina anao zay ny zava-misy eto fa ny vola mpitondra mahasamy roso sy manam-piniavana hiaro-ny tanindrazany ametraka ny maizy azy ny vahoaka entiny no afaka manaovy izay fomba fijery izay fototra iangana izany ny politika mpampandrosoana ho an'ny tanora sy ireo manam-pahaizana misy finiavana politika volonté politika arahina fahasahina courage politika politique publique le resako etsetera no afahana mametraka système ray manontolo izay afahana mihoatra amin'izany tsy moramora zany satria manery ianao daholo ny international ny partenaire ireo efa nahazo tombotsoa amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao misy olona mahazo tombotsoa anampinapitrisany mihitsiny amin'izao de reny olo reny anery fa rehefa eo le volonté politique no an'izay mitatana de averiko fa azo atao tsara mihitsy mamelona ndray ny fanantenany reo tanora malagasy indrindrandrindra hoe na tsy makany arinareo fa eto de afaka miveletona zao ny politique manodidina aneo ny politique ny emploi zany na ny politique ny éducation zany na ny politique ny sécurité zany zany le tontolo mila volenana azo atao zany rehefa any fa tanitsika ankety tanindrazantsika ty adiditsika maro ny malagasy manam-pahaizana sy afaka mampandroso ny firenena voafianefa izy ireo amin'ny fahafahana mamorona asa sy mampiatra ireo ny anarany ny diplôma avy any ivelany no manandanja kokoa ny karama ny ivelany no bebe kokoa ny kolikoly any ivelany vitsy de vitsy raha izy izany santonana amin'ireo antony hitsirian'ny hevitra fitadiavana lalana andositra ny fireneny ka lasa mitondra fampandrosoana ho an'ny firenen-kafa dimy andro tsy nisy rano ireo mpianatra etsy amin'ny campus universitaire nakatsy voalohany fantatra afa de nidina andalambe nandoro kodiarana ireo mpianatra omaly nanairana ny tompon'andraikitra ijery vaolana maritra momba an'izay fahatapahan-drano izay tsy maintsy mandeha lavitra na mividy rano 3,000 ariary ny mpianatra avao misitraka rano fisotro madio ando miaratiana sy mbola afa-tsara miaina anaty fahasahirana ny ireo mpianatra monina ety Ankatso voalohany efa ho 5 andro zao tsy nanteny rano ranorana no ampiasaina sy idiovana ny volom-pelantanana tsy maraka hividianana rano 3,000 ariary ny ray bidao mavo maro viavy aminay ao mitrihetrehe fao hoe za misy fofo na zay lehilahy ka mitrihetrehe fao misy fofo fotony tsisy rano isegna izy ka zay tena ty 5 andro ta tegna ninana tsy fihinana mihitsy tegna tsisy rano zay mitavandra oragnandra ifo lasa avantazonay le tatoaty fa oragnandra zay tsy tapaka igny le rano andrahoanay isanandra andraka fa tsisy oragnandra zay tegna tsy mihinagna oragnandra tsy azo antoka fa miantiny amin'ny kabaron-jagnahary bidon raiky zay 3,000 olo mitondra azy fotony avy lavitra raha i olo karamay mitondra izy amizay lasa misy vokadratsiny maventy raha i amin'ny vola bazarinay fotony voafetrany ray aman-dreny zegny vola bazarinay agnatin'ny volagna raiky enjare tokony hoe amizao izy olany amizao izy mahampy igny amizay zegny lasa misy vokadratsiny be aminay io fividianana rano lava tsy manapahataperana io matetika no misedra ity olana ity ny mpianatra ity antoerana orarony mandeha ny rano na bombona aza tsy misy trangy izay miteraka ny lolony sy fifandirana eo amin'ny samy mpianatra fanaovana tsinitsinina ny mpianatra ny zava-misy ho ny fanazavana efa nisy ny dingana sy ny fifampiresahana tamin'ny tompon'andraikitra ny université saingy tsy mbola mivany olana miteraka korotana miteraka ady fifandirana contre am samy bloc am samy mpianatra am'izay zavatra zay le rano mandiny tsy ampy anay mihitsy no anatin'ny adiny ray tsy ampy an'ny olona milahatra ao am bloc eo misy tsy mahazo avy eo ary ny ao anatin'ny sasany WC anay eo zao mifito presque WC jiaby satria tena tsisy rano bouché dolidoly bouché raha tsy resaka hoe vitsy tena vitsy hoe lasa misy andrahoana sakafo any an-trano ny lamba tsy voasasa tsy olana ara teknika no misy hoy ny fanazavana mandeha ny rano rehefa mitokony any mpianatra tsy miverina indray zany rehefa mangina ny grevy omaly zao zay ny grevy de to de niverina tampoka le rano to de niverina tampoka de eo amizay nefa le zavatra tsy vahaolana maharitra le izy
ohatra zao zay tsy grevy tsony a de afaka kelikely eo de tsy mandeha indray io de grevy foana ave ny ataonay eto amin'ity toerany ity nefa ny fianaranay a zay io fa tsy nianatra tamin'ny alatsinainy a jusqu'à zao noho nle antony figrevenay zany hoe vahaolana maharitra zany a mba angatahanay aminareo fitondram-panjakana mba hamahana ny olanay aty tsy maintsy amin'ny alalan'ny fitokonana araka izany no azona misitraka rano araka ny tokony ho izy ho mafimafy ny hetsika raha minibe manenina ny tompona andraikitra nangataka moramora zay mbola tsisy valiny ihany hatramin'izao dia zao nefa efa tena ataontsika hoe en cas d'urgence le izy satria zay efa hoe 5 jours zay tsy nandeha le rano a dia tena hoe marary aminay le izy dia araky nefa fangatana nataona nefa tsisy valina dia hito amin'izay zay vonina hietsika mafimafy amin'izay zay mba hahafahan'ireo fanjakan'ireo ahita hoe zay koa ne mba manana valeur anay raha ranonareo tsy alefa dia ohatriny ahoana ny eritreritrareo dia zay koa eto vonina amin'izay hietsika mafimafy zay manodidina ny 10 ireo mpianatra ety amin'ny campus universitaire ankajy voalohany ankoatra ny olany rano misedra olana goavana amin'ny resaka tsy fandrimpalimana ihany koa izy ireo manginy ny tsy fampiny ny fototra-drafitra asa-pitiovana ety an-toerana nidinandalambe nandoro-kodiarana ny mpianatra omaly nikaisana noho izany izy ireo androany saingy raha ny vaovao azy teny an-toerana ny ariva teo dia najanona indray ny etsika Vavaon'ny fitanterana tsy voaja intsony ny lalan'ny fifamoivoizana anyka samana izay mampety azy ny mpampiasa lalana ho nambarany olotsotra sendra ny mpanao gazetinay androany mirongatra malona izany ireo loza maro samihafa miseho eny andalambe rehetra eny mila mafisina kosa ny fanabeazana sy ny fampianarana lalana ho tombotsoany daholobe andomiaratina sy mbola afa-tsara mikorontana ny fifamoivoizana eto andrenivohitra samy manao izay sepata ny mpampiasa lalana tsy voaja ny lalàna ka mitetraka olana sy loza eny an-dalambe samy manao izay tiany atao zany ny olona samy hita madama zao reny le loza mandeha reny be da be ny loza reny le 150 reny zao 154 le nanao accident be le tery ao masiny reny zao reny zao dia efa tsy mitandrema ny tandro filaminana zany ny tiako tenena hoe tsy haiko na zareo no tsy manao ny asa ve sa hoe le olona mihitsy nefa manao dido amin'ny tiany ataony mbola eo amin'ny 25% io no meko raha amin'le fanajana an'izay sehatry ny lalàna amin'ny lalana mbola tena lavidavitra ny ezaka le olona koa efa zatra tsy manara-dalàna tsika gasy miteraka accident le izy mety haratra ny olona mety hiteraka fifandonana fifamaliana eny amin'ny lalana dia lasa mitondra krizy ho amin'ny fiainana le anisan'ireo fitaovam-pitaterana be mpampiasa indrindra ny taxi be mampitondra fiaisana ny mpanjifa ny fomba fiasana ankamaroan'izy ireo tena miodina andalana mihitsy ny sasany io moa zany rehefa le tena embouteillage ny tena hinanany zareo any le miodina izy tsy kamo izy le tonga any amin'ny arrêt dia miodina vetivety izy mety hoe zay nga mampatamy fametry hitanao le frais zany takiny complet nefa n'le atongavanao any amin'ny arrêt tsy tonga lafatra mihitsy le izy za zao matetika mitondra tomobile da raha vao hoe raha vao taxi be ny oloko dia tena miala lavitra be mihitsy a miantony a zareo tena mijanona tsy lera any amin'ny toerana tsy tokony hijanona izy mijanona tampoka zay mahita olona izy eny tonga dia mijanona izy dia ianao zany raha vao hoe tsy migarde an'le elanelany ianao a dia manao accident ianao andreo aho zao dia nandeha andreo miala avy any Luciano rahateo Taninarivo mandoa frère adalàna arivo ariary 1000 ariary dia nafindranyzay tonga teo an-dranobe tsy mandrahitsy amin'ny terminus izy fa arivo voakarabe izy mane dia toany anao kizay okizay okizay tena ndrandray anao tapify mihitsy fanentsika zareo midepasy nefa tsy tokony midepasy ohatr'izany mila andraisana fepetra entitra ireo tsy manara-dalàna ka mety hanohitohina ny fifamoivoizana ambonin'izany ny fanamafisana ny fanabeazana sy fampianarana ny mpampiasa lalàna rehetra momba ny lalàna ny fifamoivoizana ampianarina mihitsy aloha ny olona tokony hoe misehatra mihitsy a mampifana ny olona amin'ny sehatra ny fanajana ny lalana fa io zany tsy vitany hoe oaoaoa etseroa fa le olona mila avondrona tsy haiko hoe ahoana ny fomba ampianarana azy anjaran'ny mpitondra angamba ny mametraka an'izay satria be dia be ny formateur afaka mba manao an'izay tokony aloha tsy hoe tonga dia tsy tonga dia hoe any amin'ny sazy fa tokony hoe atevenina ny fiofanana alao ara misy boky mihitsy ianarandry zareo misy ingeny resevera inge tsy mahita ny lalana zany koa fa tonga dia tsy mahita namana sofera dia afaka vela afaka nefa tsy malala zay bisibahany hoe na ny arrière tsy fantany tato anatin'ny herinandro maromaro zao nirongatra ny lozam-pifamoivoizana saika vokatry ny tsy fitandremana tsy fanajana ny lalàna no miteraka izany
raha nantotanisa navoaka ny polisy-pirenena natratra folosenjato ny lozam-pifamoivozana teto Antananarivo renivohitra ny taona 2024 lasa teo. Ny 700 amin'ireo dia noho ny amamoana raha ny fanazavana. 570 ireo namony ainy raha 730 naratra. Raha ity tatitra ity ny fiara no betsaka tradoza no ny kodiarandroa. Fa anoana tetika asa-pambolena vaovao amin'ny alalan'ny USAID indray Etats-Unis. Tetika asa mamaly ireo olana vokatry ny fiovaovan'ny toetry ny andro sy miompana indrindra amin'ny fambolena voanjo sy apemba ary bajiry. Natao ity tetika asa ity tsinjovana tatsa sy ampitomboana ny famokarana ary ampiroboroboana ny fanjari-tsakafo eto Madagasikara. Mialy rariny ambana sy tahirinena. Ireo karazam-boly mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro no tetika asa vaovao ataon'ny Etats-Unis amin'ny alalan'ny sampandraharaha Amerikana ho an'ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID eto amintsika. Miompana indrindra amin'ny fambolena voanjo sy apemba ary bajiry na mile ampitomboana ny fanjari-tsakafo asiana tsarana ny tsenan'ny tantsaha eto Madagasikara ity tetika asa vatsiany USAID vola ity. Ankoatra izay, kendrena ampiroborobo ny famokarana sy fanodinana voanjo, ny apemba, mba hanatsarana ny toetry ny tany, ampitomboana ny voka-pamokarana, hanomezana sakafo ny olona ary arovana ny tontolo iainana ity tetika asa ity. Hanatsara ny rojo-piarian'ireo tantsaha ihany koa izany ary hanamafy ireo fandaharana asa nasionaly momba ny fambolena eto Madagasikara. Tsy izay ihany, fa hanampy amin'ny fanitarana sy fanamafisana ny teknika pambolena mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro eto Madagasikara ny tetika asa apemba araka ny nambaran'ny tale jeneraly ny USAID Michel Roussel. Mampanantena ny ampitombo ny fisian'ny sakafo mahavelona ho an'ny vondrom-piarahamonina tetika azy io ary ampitombo bebe kokoa ny vola any am-paosin'ny tantsaha ho ny fanamafisany. Marina fa miara-miasa amin'ny USAID amin'ity tetika asa ity ny foibe-pirenena momba ny fikarohana ampiarina amin'ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra anany FOFIFA ary anatanteraka izany ny Feed the Future Innovation Lab for Peanut. Omaly 14 Janoary moa namory ireo manampahaizana momba ny fambolena, ireo mpiara-miombona antoka lehibe ary ireo tompona andraikitra eto Antananarivo iresahana ny kaskety tetika asa ity Etats-Unis. Izy vondro ny manampahaizana avy any Etats-Unis, Uganda ary Senegal hitsidika ireo fikamana ny mpamboly madinika sy ireo mpiara-miombona antoka amin'ny sehatra tsy miankina mandray anjara amin'ny rojo-piarian'ny famokarana voanjo, apemba sy bajiry mandritra ny tapabolana. Marina fa nanomboka ny taona 2024 no nanome vola 7.30 tapitrisa dolara mahery ny USAID mba hamahana ny olana sy fanjari-tsakafo asiana tsarana ny fomba fambolena sy fivelomana eto Madagasikara. Maranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity malona ny fianjaran'ilay fiaramanidina iray ampitatitra miaramila Rosiana tao amin'ny efatry Belgorod omaly alarobia ka nafatesan'ireo mpandeha tao anatiny dia miantso ny firenena ny amin'ny anatanterahana fivoriana maika androany alakamisy i Moscou izay miampianga any Ukraine ho tomponantoka tamin'izay loza ny tranga izay. Fantatra fa olona 770 no nentin'ity fiaramanidina ity kakadra Ukrainiana ny 520 tamin'izy ireo ary dia voalaza fanamony ainy avokoa. Mialy rarinombana sy tahirinena. Mateviko ireo mpandeha 770 izay nahitana gadranady Ukrainiana misy 520 tao anatin'ilay fiaramanidina mpitatitra miaramila Rosiana ny anjera tany amin'ny faritra Belgorod 570 kilometatra miala amin'ny sistan'ny Ukraina omaly alarobia. Araka ny loharanom-baovao dia nisy ny tifitra misila indroa ataona ity fiaramanidina ity ka izay no nampianjera azy. Raha ny voalaza hatrany, nisy ny fikasana ny anakalo ireo voafonja ireo omaly saingy izao ny afara tamin'ny loza izao. Nanamafy ny tafika Ukrainiana fa manana andraikitra amin'ny fiarovana ireo gadranady Ukrainiana izay no tanany Rosia. Manoloana ity zavantranga ity, nangataka ny anatanterahany firenena mikambana na ny ONU fivoriana maika izay tokony nandeha tamin'ny 10 ariva teo tany New York i Moscou. Moscou izay niampangany Ukraine ho nitifitra io fiaramanidina mpitatitra miaramila Rosiana io. Mitaky amin'ny ONU sy ny vokovoko mena ny anarahan'izy ireo maso akaiky ilay toerana nisehony loza i Kiev izay sady tsy nanaiky no tsy nanday izay fiampangana azy izay. Ankoatra izay, nanokatra fanadihadiana ihany koa ny sampandraharaha manokana ny Ukraine androany alakamisy. Fanadihadiana izay atao araka ny andinin-dalàna 737 ao amin'ny lalàna momba ny eloka be vava Ukraine, mikasika indrindra ny fanitsakitsahana ny lalàna sy ny fomba ny ady raha ny voalaza ihany.
araka ny loharanom-baovao hatrany 7 mahery ireo Ukrainiana no babon'ny Rosianina, anisan'izany ireo sivily 900 mahery araka ny filazan'ny Kiev. Ny fandarana ahona marina raha ny fandarana Global News ary ny ronan-tsary indray amin'seho mitondra lohateny hoe Bronx ireo no arainao aorin'izao fotoana ny fampalalam-baovao izao mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy veloma tompoko.